in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us cope. Imagao izono tarukwe akaiky pamonjea Ratundraka ny rano de tsy maintsy tafita fakaiky pamonjea Mbola azonao atao hiteran'i Jesosy eny amin'ny lanitra amin'ny fifaliana. Mbola azonao atao ny fantatro zao finisy ny tonga fa fantatro fa efa taiky zany. Mbola azonao atao na mpamon'olona ary ianao, na mpamon'olona iridiriny ary ianao. Mbola azonao atao zany. Mbola azonao atao ny tonga ny an-danitra. Mbola azonao ioarana ireo olona efa nivavaka hatramin'izay. Selo ny loko ny hitany mbariry tarafiny maso andro milentiky maeleza ianao hatrakao milo be manjino na tsara ny laratsito ao anatiny mafy masirehony anao nalebeny voninahiny Changing me and changing you. You have come with open hearts. Oh, let the ancient words Halleluja. Amin'ny fifaliana lehibe indray ny arabako antsika rehetrarehetra androany a. Atao anatin'ity fandarana vavaka, fotoam-bavaka en direct indray raha antsika amin'ny fandarana andrapoka izao a. Faly be indray a miarabantsika rehetrarehetra androany. Bao sabata daholo tsika tahiny Jesosy a. Mino fahasalama tsara, mino fa ao anatin'ny hery sy mitanjaka tsara, tahin'Andriamanitra tsara. Niatrika ny sabata ity ndraitsika androany. Fa na dia tsy ao anatin'izany koa azy ianao malezolezo, mararirary, mandalo adiady dia izao a mety aminao foana ny tonga eto. Tena mety satria eto tsika hifampahery. Halleluja. Eto tsy ianao tsony manoratra ny anaty Facebook hoe mba hampaherezy ilay olona fa mandalo ady mafy a, mba mitady teny avy any aminareo fa tena ao anaty ady. Tsy zany tsony ataonao fa Andriamanitra mihitsy mihidina androany hampahery anao. Na dia tsy mangataka azy ianao dia izy mihitsy mihidina androany satria fotoana fidinany androany, fotoana fampaherezany androany, fotoana hitenenany androany. Halleluja. Fotoana hamangin'ny fiainantsika androany. Tsy tsika tsony ny hibaiko azy, tsy tsika tsony ny hangataka hoe Andriamanitra tena mba hampaherezo kely aloha fa tena milanao mila tena amboamboarinao kely izany fiainako izany. Fantatr'Andriamanitra ny ataony amin'ity androany ity. Arany andro antsika izy, anatona azy, hivavaka, hitandrina ny andro izay teneny, dia manan-javatra izy omena antsika. Ianao raha miantso olona anankiray ho tonga any aminao, dia manana zavatra homanina ho an'iny olona iny ianao. Tezitra ny olona raha ohatra ka atsoinao, anefa ny tsisy nininona akory. Ozy izy ny olona hoe fa zaza talainao, miantsoantso anahy fotsiny ianao nefa tsisy nina ataonao anahy akory. Za mbola sahinana. Dia tezitra tsika satria manadala olona. Andriamanitra tsy manadala olona. Andriamanitra rehefa miantso olona anankiray dia misy zavatra ao izay. Halleluja. Ny olona ny teny foana hoe okaloha sahinana tsy afaka mbola manao zavatra fa tsy fantatry ny olona mihitsy hoe inona zavatra eny an-tanan'Andriamanitra eny omena azy. Fa Andriamanitra ny havana tena tsara. Miteny Andriamanitra hoe ao an-trano iray dia misy toerana maro. Halleluja. Tsika rehetrarehetra dia manana anjara toerana ao avokoa. Ary na dia toerana omena Andriamanitra tsika fotsiny azy dia efa zavatra eny an-tanan'Andriamanitra izy rery manana an'io. Fa omena antsika io. Omena antsika io aiza rehefa tonga ao an-trano tsika.
omeny atsika io rehefa manatona azy tsika, rehefa manaiky ny azo tsika. Halleloia. Dia manan-javatra mananao indray Jesosy androany ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka ao anatin'ny famangin'Andriamanitra sy mikasika Andriamanitra ao dia handray zavatra tsika androany, handray hery tsika androany. Halleloia. Matetiky tsika raha mandalo fotoam-bavaka nefa maina ihany ny voaketo. Matetiky tsika raha mandalo fotoam-bavaka nefa kivy ihany ny voaketo, reran-tsaina ihany ny voaketo, malahelo ihany ny voaketo. Matetiky tsika raha malamalala fa ao anatin'izany Andriamanitra mamagy izany dia ny hery raisinao eo hanovana ny anatinao rehetrarehetra mihitsy, hanovany tontolonao, ny tontolo herinandronao mihitsy programe ity sabata ity. Halleloia. Ato anatin'ity andro ity ianao eto mitsahatra, ianao eto mivavaka, ianao eto mitady an'Andriamanitra, fa Andriamanitra manino mametrapetraka ny herinandro itiavinao izy, mandamindamina ny fiainanao izy, mijery sady ny amin'ny herinandro izy. Halleloia. Manamboatra ny fiainantsika Andriamanitra. Vavakantsika amin'izao fotoana izao tsika hisaotra an'Andriamanitra dia hiteny hoe Tompo misaotra anao zay, mbola afaka mivavaka aminao, mbola afaka mivavaka aminao. Zava-dehibe zany, tena zava-dehibe ny fahafahantsika mivavaka. Hitanao reny olona rehetrarehetra tsy mivavaka reny olona reny angeny avana malala, tsy sitraponiny tsy te hivavaka fa voasakana izy, misakana eo anoloany. Ozy izy le anadana anankiray resaka tamin'izay hoe za ozy izy mba eto ambavaka, fa za nge ozy izy nanabavy mampiona te hivavaka be fa zao za misakana. Ohatrany tsy mety tafavavaka mihitsy tsy mety tafandroso mihitsy tsy mety tafandoaika mivavaka mihitsy nefa za te hivavaka ozy izy, fa be dia be loatra ozy izy nisakana eo anoloako, mahatonga anahy tsy afaka mandroso fa mba eto ambavaka. Misy olona any ambadimbadikany entina ambavaka mba ho afaka hivavaka, afaka andohalika, afaka hitady an'Andriamanitra nefana satria io lalana io tsy mora io, tsy mora io, fa misy sakatsakana io, misy ady io. Ianao hitady an'Andriamanitra izany dia misy ady eo ambadika izany. Ny devoly tsy manaiky misintona anao, aza manao an'io tia misy zavatra ataovy, tondra zavatra maro izy avarinanao, adinao tongavanao eo, fa misaora ianao an'Andriamanitra raha tonga eto ianao androany. Na dia iny telefoninao mandeha tsara iny azo devolina tao mihitsy ny nikitika an'iny tamin'ny alina tonga iny dia potika tsisy ndraisy, azo ny devolina tao mihitsy tsy mampahita connexion anao, fa Andriamanitra mbola niaro anao, Andriamanitra mbola nitantana anao dia tonga eto ianao androany. Fa soavany izany jiabana. Vavakantsika amin'izao fotoana izao ametraka ny fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Hitentsika androany hoe Tompo misaotra anao ako fa tena tsapako tokoa ange Andriamanitra fa fahasoavana ny ahafahako tonga eto hoe misy olona ny tena mitady fampaherezana kivy, misy olona namoy fo tamin'ny herinandro ambony iny riavana malala, misy olona namony tena ange, misy olona ange tany namony tena na ny hitatsika tamin'ny vaovao na ny tsy hitatsika. Misy olona ny mamoy fo, misy olona ny tena kivy dia lasa mitady drogy ry havana any ambara ry havana malala. Ianao tonga eto androany tsy antsony ianao, tsika rehetrarehetra samy nandalo famoiza-po efa samy reraka tamin'ny fiainana, fa mahavariana maninona ary ianao tonga eto satria ianao tsy antsony. Nisy tanam-pitiavana ny situna anao tany. Misaotra anao izay Jehovah Andriamanitra, dia raha tsy mankalaza ny anaranao tonga eto indray izay androany Jehovah Andriamanitra. Sitraponay mihitsy ny tonga eto androany Jesosy, sitraponay, tianay mihitsy ny tonga eto androany Tompo, fifaliana ho anay mihitsy ny tonga eto androany Jehovah Andriamanitra. Tena sitraponay ny tonga eto Jesosy. Misaotra anao izay fa mbola afaka manatitra anao, misaotra anao izay fa na dia etaeta ao anatinay aza Jehovah Andriamanitra, mbola ianao anie nametraka an'izany Jesosy, mbola ianao nametraka an'izany Tompo. Misaotra anao izay tsy hainay ny mitady anao, tsy hainay ny manatina anao, tsy hainay kory ny mivavaka aminao Jehovah Andriamanitra, fa ianao nampianatra anay, ianao no nitarika anay ny fitiavanao, namainga anay tsy anay
Tanay Tompo. Nampahalalana Jehovah Andriamanitra. Fa mila manatona anao zahay. Niantsonao ny renay eo makanesa ty. Ny feonao ny renay Jesosy. Tongava ty. Dia ino tokoa ianao. Tsy ny salasala ianao nandray anay rehefa tonga zahay Andriamanitra. Reheto indray izay tonga avy any amin'ny toerana maro samihafa tany Jehovah Andriamanitra. Nangononao ho tonga eto amin'izao live izao androany Tompo. Hitady anao. Hitady anao Andriamanitra. Tsy ato anatin'ity telefonina ity misy anao. Fa ao an-danitra ao ianao. Fa azonay atao kosa nefa androany Andriamanitra. Ny mandray mikasika ao amin'ny alalan'izao live izao Jesosy. Ary angatahako mihitsy ny fanamasinao. Angatahako mihitsy ny fanamasinao. Amanginy ny sambatan'olona. Amanginy tsirairay avy. Any amin'ny toerana maro samihafa any Jesosy. Jesosy malala. Any amin'ny toerana maro samihafa any dia ianao no hiasa. Misaotra anao izay Andriamanitra ny fitiavanao. Hamangy anay ianao androany. Tsisy olona hivoaka fa tiantoka eto androany Jesosy ah. Tsisy olona hivoaka fa tiantoka eto androany Andriamanitra. Fa tombono anay ny atongavanay eto amin'ity androany ity Jesosy malala. Tombono anay Andriamanitra. Tombono lehibe ho an'ny Maria natongavany teo tongotrao. Nanositra menaka manitra Jesosy ah. Ny olona mieritreritra fa fatiantoka izany. Se nahita ny mpitazana ny mieritreritra Jesosy io. Fa fatiantoka goavana. No nataony Maria teo tongotrao. Nandany menaka manitra Jehovah Andriamanitra. Fa i Maria nafantatra tsara Jesosy malala. Fa tsy misy afa-tsy tombono anazy. Tsy misy afa-tsy tombo maritra ho azy Jesosy io. No natongavany teo androany. Tonga eto tongotrao izay androany Jesosy. Mety manana ny filazany tokoa ingeny olona. Fa zahay mahafantatra tsara Jehovah Andriamanitra. Inona ny tombony azonay ao anatiny izao Jesosy. Fa ngiodray tokantrano tsirairay avy izay mandray ity fandarana ity. Hiaraka amin'izao live izao ny fananao masina hikasika ny sambatan'olona. Anisa tokantrano Jesosy. Halleluia. Minso matoka. Fa zay rehetra tonga eto androany Jesosy. Dia ho tahinao. Zay rehetra tonga eto androany Jesosy. Dia hombany tananao mahery. Halleluia. Misaotra anao a Jesosy malala. Antitany fanandrana ny fahasoavanao Jesosy. Nusa
inyarentina isecha satana ilufuamu chaka iuruisha ilachika isana tubakisha chimafi kichamina sauti marefu su valerianamu si mamelanayi ufurakana turi misaotra ray nofony fandrenesanao ny antsoantsinjanakao avy ao anaty andavanandro misaotra noho ny fahendrena natafonao ny fotorovana mba ho anjara masoano misaotra noho ny valombavaka tsy takatry ny saina amin'ny maholotsotra mahatonga nay hitraka manao tena fifaliana sy fiainana misotra Acha-frena yake, acha-minerina, Fatima vitakena, Ramisa yakamina, Mete saludana ibada, Iretulumba tika. Iuruisha ilachika isama tubakisha chimafi kichamina sachi marefu su valerianamu si mamelanayi ufurakana tsy namelantsika Andriamanitra ravana malala tsy namelantsika ho folak-andatony Jesosy mahatonga antsika mbola tafajoro androany feno orory sy tahotra sy izao tontolo izao ity mandalo aizy ty tany ity fa androany mbola fahasoavan'Andriamanitra ny ainanao tanan'Andriamanitra no mitazona anao to tsika hisaotra an'Andriamanitra androany ravana arak'izany irisany mihitsy hoe sofa eo ianao Jesosy tsy mamelanay ho folak-andatony ianao tsy namelanay ho resiny ty zao tontolo izao ity ianao amandraky tiany androany mbola mandresy zay satria manana anao Jesosy andao tsika hisaotra an'Andriamanitra androany fa fandreseny io iainanao io fandreseny io iainanao io halleluja fandreseny io iainantsika isan'andro io ravana ianao mbola velonaina tahaka an'izao satria ianao nandresy ry havana malala amen Jesosy malala nidina tety Andriamanitra nidina tety Jesosy nitondra fandresena ho anao nataony tety nampandresy anao nataony tety zany programa n'Andriamanitra ho anao ianao andresy ry havana malala da tsika nandratra an'Andriamanitra zay manokana raha ny fisaoranay an'Andriamanitra ry havana tsy fantatra hoe inona tokony ataonay ho an'i Jesosy 7 taona zao ny vita ny batisanay ry havana malala ny zavatra fantatray dia zao tsy misy ninona azonay rehareana tao anatin'izany fa arak'ilay ina teo mihitsy ny tananay tsy nafikitra tamin'Andriamanitra misy fotoana io tananay io reraka dia miravoravo misy fotoana ny havana malala tena mandalo loha saliko ny fahafatesana misy fotoana ny havana tena nandalo ady fa ny zavatra mahafinaritra dia zao
tsy namelanay ho folak-andato ny Andriamanitra. Ndraiky izay mbola tafatsoratra amin'ity androany ity, ary mbola mieritreritra ny anoy foana tao aorian'ny 4 taona. Raha mbola tsy tonga Jesosy dia mbola mieritreritra ny anoy foana. Aleluia, amen. Niezaka nanovanay Andriamanitra tao anatin'izay. Misy fotoana izay efa nivavaka ny mandalo ady dia monimonina izay, dia nizahan'Andriamanitra noforaina foana, namboarina foana. Tsy namelanay Andriamanitra. Tsy mbola nisy fotoana rehefa namotsoran'Andriamanitra anay ninina fahalemenay. Nahoana ny tsy saotra an'Andriamanitra sika androany? Nahoana tsika tsy teran'Andriamanitra androany? Tsy haiko vina ianao no nanomboka nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Ry havana malala, fa zavatra fantatra ao androany dia zao: Andriamanitra tsy vonona ny amelanao zany. Tsy nieritreritra n'izany akory izy, tsy tao anaty programany akory no hoe hiantso anao aloha dia rehefa tsy metimety aminy ianao dia avelany. Tsy tao anaty programany izany javana, fa ny ao anaty programan'Andriamanitra dia hitatana anao izy. Aleluia. Misy raha anankiray ty ho ataontsika. Mety raha hainao, mety raha tsy hainao, fa ho ataontsika ity androany ira izay nanamarika ny 4 taonanay, nanomponay an'Andriamanitra re no iray natao anatina fotorotoro, no iray natao anatina fomangorakoraka tamin'izany. Ry havana malala, ataontsika ty raha anankiray mahafinaritra ty androany dia rahantsika an'Andriamanitra. Hainao miandalana eo ihany ny raminao fa misy aminareo efa mahay an'izany izany dia ataontsika mifotsika rehetra zany izany androany. Hitentsika androany hoe sandratra ny anaranao Andriamanitra. Tompo ihina ho anao ahako, ny fiainako anjakanao. Aleluia. Tonga ianao mba hamonjy ahy, avy any an-danitra ianao hoe tia tany. Aleluia. Tetỳ an-tany ianao dia maty ho anay, avy eo ianao nitsangana dia lasa any an-danitra indray ianao, fa mbola ny anaranao ihany no terainay Jesosy. Haleluia, amen.
Mbola nentindray izay mitsanga reny Jesosy mbola iterany anaranao foana Jesosy malala misaotranao ny tehirizanao anahy Andriamanitra tafajoro soamantsara eto reto mpanombokelinao tsy mahasoa Jehovah tsy mendrika akory Andriamanitra fa nytantaninao avy lavitra ny tonga eto iteranao halleluja amen Jesosy iteranao izay misaotranao mbola ny anaranao foana no ty ambavanahy halleluja ho teranay mandrakizay zany anarana mahagaty zany fa zany no namonjenanay halleluja amen tompo amen Jesosy Sotrana mandeha tsara ny any aminareo na tapatapaka raha vaviliana ary ty zanay de Madagasikara miteny hoe tapatapaka mba mila confirmation kely zay azafady tapatapaka ohatrany hoe tapatapaka ve le feo sa le vidéo mihitsy ny tapatapaka mandeha tsara halleluja halleluja mandeha tsara ny any aminao zany zokilinany misy olana any ny olona rehetra mandeha tsara halleluja itotsika ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra mialatsiny tsy maintsy fatarina tsara aloha hoe tapatapaka sa mandeha satria nareo ato miteny hoe tapatapaka dia tsy maintsy rentsika hoe mandeha sa tapatapaka dia zahantsika tsy ho tapahana tsony fatoatsika ao anatin'ity fotoana ity samy mifantoka amin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra dotsika amin'izao hivavaka ravana malala dotsika hisaotra an'Andriamanitra na vao oviany ianao vita batisa na vao oviany tadidio tsara rehefa misy olona vita batisy ray volana herinandro dia efa miverin-dalana betsaka ny olona hitanay vita batisa herinandro dia efa tsy hita sahady fa maninona ary ianao mbola eo fa soavan'Andriamanitra nge ny iainanao rehefany tanan'Andriamanitra nge no mbola mampijoro anao halleluja tsy ho voahozongozona na dia betsaka aza mimpanozongozona ravana andaotsika hisaotra an'Andriamanitra androany indraindray rehefa misy olona tafajoro ela tamin'ny fanompona an'Andriamanitra dia indraindray ny olona miova indraindray ny olona lasa mirehare ohatrany tehiteny hoe za mihitsy nge Andriamanitra za mihitsy kosa aloha tena nahery mivavaka za kosa aloha tena nahatandrina tsy ho lavo ravana malala za kosa aloha tena tsy nanota mihitsy rary ny Andriamanitra raha mbola mitazona na rary ny raha mbola mivavaka ohatr'izao tsy ravana fa nitanantsika io kely io nofo io malemy io fa tanan'Andriamanitra ny mbola niazona anao fa maninona ianao tsy nety lavo ny fakapanahy naninona ianao tsy nety lavo ny fahotana tsy nofotsika niady tao anatin'ireny fa Andriamanitra mampalahelo ravana malala ny zanak'Israely rehefa tafavoaka tany amin'ny tany Egypta izy dia zao ravana rehefa tafavoaka tany izy dia mahavarina
be dia be ny zavatra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny talohany voany tao ary na dia tafavoaka tao azy izy dia mbola nampahitan'Andriamanitra foana izy fa nombazy Andriamanitra nanehoan'Andriamanitra fahagagana ny zanak'Israely rehavana malala dia misy fotoana ny zanak'Israely rehefa tafita ny ranomasina mena dia midera n'Andriamanitra mamoaka amponga tapaka ary Miriama dia mandihy dia midera n'Andriamanitra dia mihira dia tany saina ao anatin'ny fiderana ao zavatra hitany saotra Andriamanitra fa ianao namono ny Egiptiana marina tokoa ny teninao fa ny Egiptiana izay hitany androany dia tsy hitany intsony sy ny sisa sy ny sisa fa zao ny havana malala rehefa tena atao ny fandiniana tao anatin'ny fotoana izay nanompoany zanak'Israely an'Andriamanitra rehefa asiana lanjaina ny havana malala dia kely loatra ny fisaoran'ny zanak'Israely an'Andriamanitra tena kely loatra ny havana Andriamanitra tena nanao zavatra lehibe loatra ngeza be fa ny fisaoran'ny zanak'Israely kely loatra satria voany nanao nisy zavatra kely lalovana dia nomonomonina ny zanak'Israely tsy nandray afa-tsy fimonomonona n'Andriamanitra tsy nandray afa-tsy teny marary Andriamanitra tsy ampy ny fideran'ny zanak'Israely zany afana misy fotoana miteny hoe tena saritiavina Jesosy reto zanak'Israely reto saritiavina fa zao tsika akory havana malala tsika koa mba saritiavina hanaovan'Andriamanitra zavatra fa nandray tsy vitantsika misaotra an'Andriamanitra betsaka loatra ny fitarainantsika noho ny fisaorantsika betsaka loatra ny fimonomononantsika noho ny fisaorantsika androany halleluja andaotsika androany iteny andaotsika androany ry havana malala halleluja itentsika androany hoe tompo tiako ianao za Jesosy tena tianao ahako ny zavatra nataonao tamiko dia ampy itiavako anao tsy fantatra ny zavatra mbola ho ataonao amiko ao aorianao ary za mihitsy fahanao zavatra amin'ny fiainako foana ianao fa zaho halleluja za Jesosy tianao ahako za Jesosy anompo anao ahako ary ny fitiavantsika an'Andriamanitra rehefa tsy tiam-bavantsika fa ao am-potsika ny fiainantsika rehetra mihitsy androany no hitenenantsika hoe za Jesosy tianao aho amen mianara amin'ny tian'Andriamanitra ianao dia tsy ho very mandeha ianao ry havana malala mianara amin'ny tian'Andriamanitra ianao aza atao hoe rehefa afaka ianao vao mivavaka ry havana fa mianara amin'ny tian'Andriamanitra halleluja da ataontsika ty raha mahafinaritra be ty androany halleluja manao antirytytsika androany dia teny hoe Jesosy za tianao ahako halleluja Can I see I
vavako ilaza foana ny fitiavako anao ilaza foana ny fitiavako ana tokana ny tenisio fizao tianao tokana ny tenisio fizao tianao ny Paoly apôstôly ravana dia tsotra ny teniny tsy zany tsono velona fa Kristy mivelona ato anatiko izy tsy niteny tsono hoe tiako ianao Jesosy tianao foko lasanao foko paponao fa ny azy rafa tsy izy tsono velona Kristy mivelona ao anatiny aleluia aiza hoe zany fitiavanao an'Andriamanitra rafana manahoana ny maripana anao amin'izao fotoana izao mila maripana ambony ianao mila fitiavana ambony ianao halleluja mila tian'Andriamanitra ianao mila tian'Andriamanitra ianao ry havana malala raha tsy tian'Andriamanitra ianao ny manompo azy dia ho tahaka ny zanak'Israely ihany ianao olona mpimonomonina ihany ianao olona mitady hidika ihany ianao anoezana tsiny an'Andriamanitra isaky ny zavatra kely fa raha tian'Andriamanitra ianao dia horenao any anatinao any mihitsy hoe ninona zavatra lalovanao dia ho tsapanao foana fa tianao izy halleluja tsy hoe ny ambavanao mihitsy ny teny hoe tsy tian'Andriamanitra tsy hoe ny ambavanao mihitsy ny teny hoe navahan'Andriamanitra fa dia za loatra no izy halleluja
Mena Jesosy. Jesosy tsy lavitra ny toeranao fa ao am-poko ao raha nonao dia noninao raha mifaly ao mifaly anao Jesosy tsy lavitra ny toeranao fa ao anatiko ao marary ao marary anao raha mijaly ao mijaly anao tsy afa-misaraka mikianao Bebe Tompo. fa tena iray izao sanao Jesosy miaina miaraka mikianao raha ory aho miaina miaraka mikianao raha mifaly aho miaina miaraka mikianao raha tombany aho miaina miaraka mikianao Jesosy miaina miaraka mikianao raha ory aho miaina miaraka mikianao raha mifaly aho miaina miaraka mikianao raha tombany aho miaina miaraka mikianao Jesosy ity aho kanjakao tsy havita no hitranao aho aoky anao hitarikay mba andeha aho ka hosa Jesosy ikeko antsitrapo amisaina fanay tsy fo tsy nitiko anelo atao fa aoka nisitraponao tsy afa-misaraka mikianao Mena Jesosy. Fa tena iray zao sanao sanao Jesosy miaina miaraka mikianao raha ory aho miaina miaraka mikianao raha mifaly aho miaina miaraka mikianao raha tombany aho miaina miaraka mikianao Jesosy miaina miaraka mikianao raha ory aho Jesosy. miaina miaraka Tena miaina miaraka mikianao. Haleluya. miaina miaraka mikianao. raha tombany aho miaina miaraka mikianao Mena Tompo. Haleluya. Mena Jesosy. Salona fuyanao aho. Salona na ukaputa. Haleluya. Haleluya. Haleluya Jesosy. Amen Tompo. Haleluya. Jesosy nge rehefa miteny ry angale tsy amelanareo kambota, tsy andao na hafoy anao akory. Amen Jesosy.
izany mba olona efa eninao ny teny an'izany teo amin'ny fiainanao ny hafa izany efa nany olona efa renao ny teny izany tsy andahona afoy anao fa tsisy olombelona afaka ny tsy andahoanao voafetra ny fisitsika eto ry havana malala voafetra ny azontsika atao eto voafetra ny fahefatsika eto voafetra ny fahavelomantsika eto fa matoa Jesosy tsy navela ho faty tany am-pasaka matoa Jesosy natao nitsangana dia mipetraka amin'ny seza fiandrianana mandrakizay izy ilay tsy ho faty tsony ary izy ilay efa miteny fa tsy andaona afoy ianao halleloia avelao izy hiaraka iaina aminao aza ilikilika izy rehefa tahiny ianao dia aza ilikilika izy aza tositosika izy indraindray rehefa faly tonga ny falim-bavaka tonga ny fitahiana dia manilikilika an'Andriamanitra tsika ohatra ny tenitenitsika hoe ndana aloha ianao Jesosy fa tsy dia ilaiko loatra ianao ohatra mbola metimety aloha ny fiainako loloha za mba hanana ny fiainako Jesosy tsy dia milamilanao loatra andro fa Jesosy tsy manilika na ninona Jesosy niantso anao tamin'ny anao nanana olona fa maninona Jesosy no sitina anao tao anatin'ny lavaky ny fahotana io fa maninona Jesosy niantso anao mihitsy makanesa ty va omeko fitsara tsy nanilika anao izy fa maninontsika manilika an'Andriamanitra ry havana malala androany andaontsika angataka ny herin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao andaontsika angataka ny herin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ninona toe-piainanao androany mety ozy izy ianao hoe za tsy dia misy zavatra ilako amin'Andriamanitra aloha tsy dia misy vavaka angatahako loatra tsy dia misy ninona ohatra mety ny fiainako milamina fa za teteny aminao fa na dia ny ivavahanao ny hery ivavahanao anatin'ny fiainanao milamina io ary ilanao herin'Andriamanitra io halleloia manana ady moa ianao manana olana moa ianao herin'Andriamanitra no ilainao androany herin'Andriamanitra no ilainao androany halleloia ahafahanao miatrika ny olana io halleloia tsy angataka ny herin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao tondray ny herinao zay Jesosy amen ianao ny heriny foko halleloia ianao miriko tompo milanao Tungu milanao kanatompuku Kanatompuku mitady anao fatratra tompo mitady anao fatratra ianao retinifana ianao fantatra ny momba halleluia Hallelujah. Sabi maduan ka naman ang natangan ng pamero ng pananagiman sa pa. Amen at Jesus. Hallelujah. Sabi tinadani, jangan diri Jesus ya. Tinabila nawa niya saya. Bila nawa. Supo bila nawa. Kanya tumbuk na ng taganaw sa suso. Itadanaw fatachan. Fatachan. Dayanaw. Laisi ni fana. Yanaw fatachan mo ba?
Kusani fitiavana mangatakan herin'Andriamanitra rehetrarehetra amin'izao fotoan'izao ry havana malala. Angataony herin'Andriamanitra hamotoana ho androany. Halleluia. Tadidio fa amin'ny herin'ny androany ratsika vao mihaona eto anatina fitoam-bavaka ohatr'izao ahafahanao tena mifantoka. Ahafahanao mangataka herin'Andriamanitra ry havana malala. Tatsika angataka ny herin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Halleluia. Teneny mihitsy androany Jesosy tsy vitako izao fiainako izao fa milanao aho. Raha misy olona tena mahatsiaro mihitsy izy hoe tena tsy vita nitsony ny fiainany. Raha misy olona tena mahatsapa mihitsy hoe mandeha irery izy. Raha misy olona tena mahatsapa mihitsy fa mila fanampiana. Aza mitady fanampiana ny akafa ianao. Aza mandefa mesazy amin'ny ami ianao rehetrarehetra ianao. Aza mandefa mesazy any amin'ny Facebook ianao. Aza mitady vonjany amin'ny dagatosiny ento ianao. Fa androany tonga avy ao Jesosy ianao. Teneno androany hoe Jesosy amilanao ahako. Fenony herinao aho. Halleluia. Andriamanitra mahasolo mihoatra lavitra noho ireo olona rehetrarehetra izay eritreretinao fa afaka hamonjy anao. Mety misy olona ao anatin'ny sainao ao. Rehefa misy olona antsika dia misy olona mandalo ao anatin'ny saintsika hoe ianona no atsoko fa ino no mahavita an'ity zavatra ity. Izy ny afaka mamonjy anahy. Ry havana malala, mihoatra lavitra noho izany naozon'Andriamanitra atao anao androany. Fa ny zavatra ataonao amin'ity androany ity ry havanao. Andao tsika hifantoka amin'Andriamanitra. Andao tsika hangataka amin'Andriamanitra androany. Andao tsika hiteny androany hoe milanao izay Jesosy malala. Misy olona tena mila an'Andriamanitra ny olo izany. Misy olona tena mila an'Andriamanitra ny olo izany. Ao anatina alahelo, ao anatina famoizam-po, fa mila an'Andriamanitra ianao. Halleluia. Amen Jesosy. Tompono anto ny fiainako. Ianao, Tompo ianao, lay rivotra ainako. Ianao, ianao ihany fiamperako. milanao ah. Milanao Tompo. Milanao Tompo. Amen Jesosy. Ianao, tompono anto Ianao no antony fiainako Jesosy. fiainako. Ianao, Ianao, Tompo ianao, tompo ianao. na rivotra iainako. Rivotra ainako. Nambola anao Jesosy ah. Ianao, Ianao no antony velomako. ihany Fianterako. Milanao ah Jesosy ah. Milanao, Milanao Tompo. Milanao Tompo. Milanao. Milanao, Natonatiko Jesosy. iantoanatiko. Ifoky ny fanahako mitady anao. Sifana. Milanao ah Jesosy oh. Andriamanitro. Andriamanitra. Za rehetra momba. Zay rehetra Halleluia. Milanao. Milanao, Milanao tokoa. Milanao, Maniry mafy anao ah Jesosy. maniry mafianao. Milanao ah. Milanao Tompo. Amen Jesosy. Halleluia. Milanao, Milanao ny atonatiko Jesosy. iantoanatiko. Ifoky sy ny fanahako androany Milanao. Sifana. Milanao Jesosy oh. Andriamanitro. Andriamanitra. Za rehetra momba. Zay rehetra Halleluia. Milanao. Milanao, Milanao tokoa. Milanao, Maniry mafy anao ah Jesosy. maniry mafianao. Milanao Tompo. Milanao, Amen Jesosy. Afaka ataontsika ho mpatoliana mihitsy izany androany. Anaty fanambavaka nanaovantsika izany androany. tompono Ianao no antony fiainako. fiainako. Ianao. Ianao, Tompo. Ianao na rivotra iainako. lay rivotra ainako. Vola anao. Ianao, Ianao na ihany fianterako Jesosy ianao ah. na ihany fianterako. Milanao ah. Milanao, Milanao Tompo. Milanao Tompo. Ianao. Ianao, Ianao Tompo ny antony fiainako. tompono anto ny fiainako. Ianao. Ianao, Ianao Tompo. Ianao na rivotra iainako. lay rivotra ainako. Vola anao. Ianao na ihany fianterako Jesosy. Tsy manana mizamiza fa tsy ianao ah. Milanao.
Milanao tompo, tsika rehetrarehetra ira mafy. Milanao. Ato anatiko. Mifoko sy fanahy. Milanao. Andriamanitro. Rehetra momba any Jesosy. Milanao. Milanao tokoa. Maniry mafy anao any Jesosy. Milanao any. Milanao ny ato anatiko. Mifoko sy fanahy. Ametatana mitsy mikona ao anaty tanàna Milanao. Andriamanitro. Rehetra momba any Jesosy. Milanao. Milanao tokoa. Maniry mafy anao. Milanao any. Mifoko sy fanahy. Milanao. Andriamanitro. Rehetra momba. Halleluja. Milanao. Milanao tokoa. Maniry mafy anao. Milanao tokoa. Rena Jesosy. Versa Milanao Jesosy. Halleluja. Natanatiko. Mifoko sy fanahy. Milanao. Andriamanitro. Rehetra momba Jesosy. Milanao. Milanao tokoa. Maniry mafy anao. Milanao tokoa. Halleluja. Rena Jesosy. Milanao ny Jesosy. Milanao fara Jesosy. Milanao isam-Senhor. Saniti fikire tukatan serera Milanao Jesosy. Milanao Milanao atuko. Milanao. Halleluja. Skadona piana de mancha piano. Avelo de mancha ina. Halleluja. Nandana. Ipuksifana. Milanao. Andriamanitro. Rehetra momba Jesosy. Milanao. Milanao tokoa. Maniry mafy anao any Jesosy. Halleluja. Milanao tokoa. Milanao. Ato anatiko. Mifoko sy fanahy ako Milanao. Halleluja. Andriamanitro. Rehetra momba. Milanao. Milanao tokoa. Maniry mafy anao. Milanao. Halleluja. Jesosy. Tena mitsandrana Milanao ny amiko manontolo Jesosy manahy. Any fokona ny saiko na ny fanahiko Jesosy. Halleluja. Tena mitsandrana Milanao any Jesosy. Ianao ny ilaiko Jesosy malalo. Ianao ny ilaiko amin'ny fiainako. Fainao ny banga rehetra ao anaty Jesosy malalo. Fainao ny banga rehetra ao fiainako Jesosy. Ilaiko ianao. Ilaiko ianao. Halleluja. Amen Jesosy. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Banga eo fiainanao Andriamanitra ry avana malala. Io banga tsy nety hitanao hatramin'izay io. Halleluja. Ho fenon'Andriamanitra io. Ho fenon'i Jesosy io.
Alleluia. Manana finoana ianao. Fa raha ny tenenao androany hoe milanao a Jesosy, milanao ny foko sy ny fanahiko, dia sady hikasika ny fonao Andriamanitra, hiditra ao amin'ny fanahinao Andriamanitra, no hikitika ny lafim-piainanao rehetra Andriamanitra. Alleluia. Hikitika ny mombanao rehetra mihitsy Andriamanitra, izay rehetra mahakasika anao androany, dia ho kasihana avokoa. Alleluia. Ry havana malala, avelao Andriamanitra hiditra tsehatra eo amin'ny fiainanao. Avelao Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao. Avelao Andriamanitra ry havana malala, ho tompo sy mpanjaka ny fiainanao izy androany. Dia ho hitanao ny mpanjaka anankiray ry havana malala, rehefa mitondra ny fanjakana izy, dia ny vahoaka manaraka fotsiny an'izay zavatra teneniny, manaraka fotsiny an'izay toromarika apetrany ny vahoaka. Izy ihany no mametraka hoe zao no atao, zao no ampandrosoko an'ity fanjakako ity. Ry havana malala, ny vahoaka mandeha fotsiny dia miaina an'izay zava-misy eo, fa ny mpanjaka no mandamina. Izy no mametraka ny zavatra hifampifehezana, izy no mametraka ny zavatra rehetra atao. Fa ianao androany, halleluia, ataontsika io hira hitanareo io androany. Ao aorianan'io hira io dia hiditra mitovy tenitsika, ihay ny tenin'Andriamanitra tsika rehefa avy eo. Fa zao hitanao zao ny lalana miakatra ny hafana, miakatra maka izy makao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia hanana mpanjaka ianao, manana mpanjaka tontena ianao, manana mpanjaka manana traikefa ianao. Ny ataonao dia mandeha fotsiny manaraka ny zavatra rehetra alamina, fa izy no miady, izy no mandamina, izy no miasa sainany aminao. Halleluia. Ataontsika izany io izany dia hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra.
Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray no ianona amintsika tsiray avy amin'ity androandroany ity raha lasana bavy malala. Toy ny fotoana izay idirantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Aiza ny vatsinareo ndao akavatsy indray tsika anatin'ity toriteny ity anatin'ity fotoam-bavaka ity. Na iza toerana misy anao dia aondreo ny lohanao dia andao tsika hivavaka ametraka izao fotoana izao, izao toriteny izao izao fotoana hitorintsika teny izao eo am-pelatanan'Andriamanitra. Dia mangatao hoe Jesosy meo anjara ako, meo anjara fanasitrako, meo anjara sakafo meo anjara fahavokisana, meo anjara loharano amin'ny alalan'ny teninao amin'ity androany ity. Reny teny izay zaraina amintsika eto androany dia mofo hahavoky atsika, rano afaka etaetatsika, fanafody anasitrana ny aretintsika. Misaotra anao Jesosy raha tonga somatsara eto indray tamin'ity androany ity. Tafavory eo eto indray amin'izao andro fitsaharana, sabata fahafinaretana, sabata tena mamina izao Jehovahandriamanitra. Fotoana iray mandy ahafahanay tena hoe miantoka tanteraka anatin'ny fanatrehanao Jehovahandriamanitra. Dia mety zarainao hamangy nisy tokantrano isambatan'olona amin'ny alalan'ny teny mba tena hoe ho sabatra aloha lela hitsaboka anatin'ny fony reto olona izay meno reto. Tsy sabatra hamono fa sabatra nasitrana hitondra hery hitondra fahasoavanao anay ny teninao. Misaotra Jesosy mararo fanatrehana ratsy rehetra tsy mahazo mikasikasika ny connexion anay na ny anay eto na ny olona ny tokantrano any. Tsisy antso azonay amin'ity androany ty mba nivelany any miantso anay mba handeha aingana amin'izany toerana izany, mba haneka ny elingelona tapaka n'izao toriteny izao. Meo fitsaharana, meo fitoniana ireo olona nivelan'ireo, ireo izay mieno an'izao fandaran'izao Jehovahandriamanitra. Ampitoero hitombona tsara ny fanahy, tena hitoetra tsara ny fanahy any amin'ny toerana izay misy azy mba hifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Anao ira ray tsika ditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany. Halleluia. Veriberina matetika eto Pasteur Jocelyn hitondra ira tsika anatin'ny fiderana. Halleluia. Isaorana azy ny ira. Ndao tsika tira mahafinaritra teo hoe fiainako ianao fiainako ianao Jesosy. Halleluia. Milanao atompo fiainako rehetra, ny fiainako rehetra dia mifamatotra mina. Halleluia. Milanao Jesosy. Milanao ianao tsy misy fetra, zay rehetra mety mandalo olana tsy afaka marary iaina, mandalo tsy fahasalamana teneny misy androany milanao a Jesosy. Milanao Amen. ny fiainako rehetra rehetra Halleluia. dia mifamatotra mina. Milanao ny fiainana. Oka efa matotra amin'ny Jesosy mihitsy ny fiainanao. Oka ho voafantsika amin'ny Jesosy mihitsy ianao. Halleluia. Tsy afaka iaina tsisy anao, samy mihitsy ianao miteny androany tsy afaka miaina raha tsisy ianao Jesosy, satria fiainako ianao. Rivotra iaina sevotra raha tsy eo ianao. Halleluia. fa fiainako anao mifehy fisiko, fa fiainako fa fiainako anao manodidinay tompo omeo ahy lay fanahinao, fa fiainako ianao rivotra iainako. Halleluia. fa fiainako anao mifehy fisiko, fa fiainako ianao fa fiainako anao manodidinay tompo
Milanao zay Jesosy raha tsy anao a efa hery zay tsy iaina sempotra ny eto amity fiainany fa ianao no oxygène ianao rivotra iainanay ianao loha raha velona sotonay mahavelona nay halleluia fiainakanao rivotra iainako fiainakanao mifeny fisiko fiainakanao manodidina ay tompo omeo ay lay fanahinao Tupo fiainako anao oka tena iaiky mitsy anao androany tupo fiainako anao averimbereny tupo fiainako anao Letelaza mitsy tena tikohanao hoe tupo fiainako anao Halleluja fiainakanao mifeny fisiko fiainakanao manodidina ay tompo omeo ay lay fanahinao omeo ay lay fanahinao
Halleluia. Fiainatsika Jesosy rivotra iainatsika amin'ny fotoana Jesosy rivotra iainanao dia tsy miala eo amin'ny fiainanao izy satria fantany fa mila rivotra ianao iainana. Halleluia. Amen. Raha eo amin'ny fiainan'ny olona sasany nandray Jesosy ataon'ny olona roue de secours rehefa vaky any ny pneu vao ilaina Jesosy. Rehefa tadorendrika ihany samy vao foazina Jesosy. Rehefa marary ihany vao ilaina ny tenin'Andriamanitra sy ny mpanompon'Andriamanitra hivavaka. Fa ianao ataovy rivotra iainanao mihitsy ny Jesosy. Ataovy rivotra iainanao. Tena hoe vao tsisy rivotra ianao tonga dia tsy velona. Maraina ataondro hariva na matory na mifo na any am-piasana na any am-piangonana naiza fivorim-pianakaviana anaty fitaovam-pivavahana dia Jesosy. Halleluia. Jesosy ihany Jesosy hatrany ole iratindrana Pavlovia zay. Dia tahiny tompo Mamavalitiana, Angela, Antony Irina sy izay rehetra tratrano sy tonga eto androany, Rodina, Kodanela, Erika, Marijo, tsika rehetra. Za resy lahatra mino fa tsy maty antoka anao tonga eto ary tsy very maina akory ny fotoananao. Ary raha mba androany ianao vao mba miaraka aminay dia manasa anao an-tanandro mihitsy hoe andao mba hiara hitandrina sabata mitsara. Tena mitoera atao hiaraka akatsirona zany hoe andro fitsarana zany tsika dia ny andro androany zany. Dia fa mahita anao eto ary matoky aho fa tsisy alamana eto tsika rehetrarehetra amin'ity androany ity. Amaky tenin'Andriamanitra avy hatrany tsika misaotra mampina tanaty amin'y fotoana mamy mahafinaritra. Amaky tenin'Andriamanitra avy hatrany tsika hijery zavatra karazany roa tsika androany dia ny famindrapon'Andriamanitra sy ny planin'Andriamanitra, ny tanjon'Andriamanitra rehefa tiany ho tanteraka dia amin'ny fomba rehetra atao izay hatanteraka azy. Hoy zavatra tian'Andriamanitra tongavana dia tsy maintsy tonga amin'ny zavatra io Andriamanitra. Halleluia. Ninona fanakatsakanana mety nahazo anao androany rehefa sitrak'Andriamanitra nahitanao tonga eto dia tonga eto ianao. Tsaroko ry anabavy efa lany ny connexion an-tany Koweït, tsisy ninona tsotra. Tsy afaka mampividy crédit izy, tsisy ninona azo atao. Fa naniry mihitsy izy hamonjy fotoam-bavaka. Fa zava-mahagaga miverina nandeha ho azy ny données mobile rehefa tonga ny sabata ohatra. Afaka nanaraka fotoam-bavaka. Inona ny antony? Nangetaheta izy. Rehefa mangetaheta an'Andriamanitra tsika dia ataon'Andriamanitra ny fomba rehetra ahafahantsika mihaona aminy. Dia miarabanao raha tonga eto ianao. Halleluia. Genesis 4 no vakintsika androany. Ao amin'ny Genesis ihany 4. Ny soramary dia ny amin'ny Kaina sy Abela. Fa efa itsika moa ny antony hoe inona zavatra nitranga fa nanao fanaritra izy roa lahy dia ny Abela nakasitran'Andriamanitra, ny Kaina kosa tsy nakasitran'Andriamanitra. Dia tratran'ny fianonana Kaina naloto ny fony dia ny vonoany Abela zandriny. Zay ny tantara. Fa nisy zavatra toyany. Any amin'ny andininy fasivy Genesis 4 andininy fasivy no vakintsika androany. Ary hoy Jehovah tamin'ny Kaina, aiza Abela rahalahinao? Fa hoy izy, navinavina be zany izy. Asa mampitandrina an-dralahako fa inona kiny hidirako ohatranetsy ohatr'izany? Inona moa nidirako amin'izany? Nga moa zany problemako Andriamanitra. Aza mifanontanytany tsika. Ary hoy izy, inona nataonao e? Ny feo an'ny rahalahinao io izy ka mitaina amiko avy any amin'ny tany. Zany hoe tsy azona felona teo anatrehan'Andriamanitra ny zavatra izay nataony Kaina ry havana malala. Andriamanitra eto ohatran'ny vehivavy ihany. Rehefa vehivavy zay manontany. Rehefa vehivavy rahalahy manontany sava ve? Tsy sava zay fahitany anao. Rehefa vehivavy nanontany hoe fa inona misy zavatra misy problème nga? Efa fantan'izay le problème ny tena marina. Zany antsika manambady mahafantatra an'izany. Ka Andriamanitra nanontany, aiza Abela rahalahinao? Dia mitombina amin'ny fanontaniana fa tokony any amin'ny Kaina ny anontaniana Abela.
satria kaina ny mahita zay nataony tamin'ny avela fa fantatr'andriamanitra zany kaina moa naika mitaka an'andriamanitra hoe zanga moa mpiambina anazy zanga responsable andralava toy zay andriamanitra inona ny nataonao fotsiny fa ny raha tsika io keravana mbola mite zany mahatonga andreny olona mpamon'olo reny trarotra foana matetika tanao reny mpamon'olo reny na ela na aingana tsy maintsy tratra foana satria zao ny raha andren'olo reny mbola miteny eny amin'ny tany eny ary ny rahan'olona latsaka tsy avelan'andriamanitra io zava-poana de na mahay manafina ohatrany ahoana tsaroko misy olona zay tany Madagasikara novonono ny vadiny enareo amin'izany tantara zany novonono ny vadiny de nidorany teo an-tokotany de rehefa lasa lavenina de nariny tany anaty rano am'izay tsisy trasy ahitana azy tsony fa tratraka satria zao na eno fofona ohatry ny masikita hono ny olona teo an-tanà de gaga hoe tohatry fa nisy olona fantatray tao anatin'ireny satria nisy fotoana iny trano iny nisy ny proposé ale iny trano nanaovany zareo an'izay zavatra zay tamin'izany andro zany de na ny fahenona ihany zany ary hoe de vidanana an'izany trano zany tamin'izany fa tena hoe tena nataony ny zavatra rehetra fa ny rahan'olombelona sarobidy anaty an'andriamanitra tsy maintsy na hoela na hoaingana ny mpamon'olo zany tsy maintsy tratra ianina ny namono any ihany ka teto tsy fantatra tena teneniko anao raha nabaverybetina fa mampalahelo aloha zany zavatra zany fa za teneniko anao fa na hoela na hoaingana mampahafantarin'andriamanitra anao tsy maintsy ho fantatra reo zany olo zany satria ny ranony olona ary eto de rano marina satria abela marina teo anaty an'andriamanitra fa ny rano izy izy manina nitarainariko avy any amin'ny tany andiny faraka me vola ankehitriny de voaozina ianao hiala amin'ny tany onenana izay ny vava hitelona ny ranony ralahanao nalatsaky ny tananao raha miasa ny tany ianao de tsy mba havokatra ho anao tsony izy ho mpanjenjena sy mpirenireny eny ambonin'ny tany ianao noho ny famonona ny abela zay natolokaina zany de lasa voaozina hikaina ary ny talanaky ny olona mpamon'olona raha tsy mivavaka de mitondra voaozina de miaina matyozina teo ten'andriamanitra hoe ankehitriny de voaozina ianao hiala amin'ny tany onenana de manomboka eo ianao hiasa tany fa tsy havokatra tsony de mpanjenjena sy mpirenireny eny ambonin'ny tany nao noho ninona noho ny fahotana zay natao ino mihitsy zany raha nabavy nambinina ino mihitsy zany teneniko zany iny le nataony dorany zareo de nataony de nariny tany amin'ny ino mihitsy zany fa ninona fahaizan'ny olombelona manafina tratra foana satria ny rahan'ny olona sarobidy anaty an'andriamanitra tsika tsy mahazo mandatsatra olona tsy mahazo mamono olona voaozina kaina ary rehefa voaozina kaina de voaroka mafy ngeravany zany ozina tenen'andriamanitra zany onika ianao hiasa fa ianao hiasa fa tsy mahavokatra tsony ny asa ataonao tsy possible amin'ny kaina tsony zany zany anakareny zany zany hoe hotahin'andriamanitra hoe mambinina amin'ny asa fa miasa androany de ny vokatry ny asa androany zara raha ampirariva de tsy maintsy miasa ndray rapiso ka raha marary kaina tsy afaka miasa de tsy misakafo tsy manana ambom-bava tsy sininina raisiny tsy afaka manangana nininina ho avy zany satria voaozina andiny fa tena ambe folo de ho kaina tamin'i Jehova miaika any zany kaina teto misy kaina hoe lehibe ny valin'ny eloko de misy diny kely ery hoy le ten'andriamanitra mihoatra noho ny azo avela ny eloko
tsapany kaina zany fangeza be zany fahotany zany ary tsy tokony menimenina izy raha nahatratran'zany raha nahazo an'izany ozy zany satria tena tsapany fa mihoatra no ny azo avela zany hoe amikaina misy fetra no ny azo avela sy ny eloka tsy azo avela de niaiky izy tena indro izy efa ndroanao hiala tamin'ny tanonenana efa niala tamin'ny tanonenana androany de hery ny tavanao ary hompanjenjena sy pirendreniny ambon'ny tany ko na izy ahita de amono kainao nitsy zany tetony nanaiky handray ry avana malala nanaiky atritra tsy niteny izy enao hoe mba Andriamanitra any de amono anao ohatr' zany fa tena niaiky kaina hoe tena mihoatra no ny azo avela ny zavatra nataoko tena nanota Andriamanitra fa izao alao za andeha de tsy maninona alao ho faty be de be ny olona ohatr' zany am'izao fotoana zao manota ny olona de tenanareo io faty ny fahotany hoe alao za ho faty misy olona sady manota ny miteny hoe rehefa maty aho izy de hitondra vy fanotonokeny hitondra eny de anao barbecue any amin'ny afo be rehefa ny olona tena zany rehefa tonga any de any to de ampitondra ena miaraka aminy fa tsy maninona alao za hanota alao za ho faty azy maza zany mba hitan'ny elo misy olona mavita miteny an'izany izy de efa ny amin'ny elo zany ny fotoana fa alao za ho faty fa tsy maninona rehefa mba hanarina ny fahotany ozy izy kaina hoe efa androanao hiala amin'ny tanonena androany de hery ny tavanao zany hoe ny vonina ikaina tsy fakahita amin'Andriamanitra tsony zany hoe kaina zany to de vonina tsy vavaka tsony manomboka eo lozangeravany zany hoe olona tsy fakahita amin'Andriamanitra zany tsony mivavaka ianao fa tsy ahitan'ny tanan'Andriamanitra tsy arekasika tsy atsapan zany hoe Davida miona amin'Andriamanitra de tsy te hiala hoe satria mahita ny voninahitr'Andriamanitra ny vonina tamin'izany kaina hoe za tena hery ny tavanao de ho mpanjenjena sy pirendreny amboniny tany nanaiky koa kaina fa nizaniza afaka mifanena aminy de afaka mono azy ny olona anankiray tafasaraka amin'Andriamanitra de mivonina am'ireo zavatra teneniny kaina ireo ary zany no mahavarina amin'ny olona mbola tsy mety mivavaka am'izao fotoana zao am'izao fiainana efa mafy de mbola misy olona manolo tena ihany tsy hivavaka misy olona mbola sa manolo tena ihany aniratsiran'Andriamanitra nefa ny olona tsy hoe multimilliardaire koa ka afaka hiatrika iny eto amty fa misy tsika ngeravana zaho amin'ny Facebook eo mahita an'ireny karazan'olona maniratsiran'Andriamanitra reny za tena manaiky anareo hoe tsy de hitako koa re inona ny momba anareo de nefa Andriamanitra tena tsiratsirainareo nefa raha mahafantatrareo fa io sisany azo atenaina am'izao fiainana izao ary tsika miomakomana fa hiditra ty fahorimbe ty re afaka malala de tamin'ny alina nisy olona tsara sitrapona de fa vidéo taminay momba n'izany hoe fiakarany vidim-piainana tsy ho ela am'ty 2022 ty ny tsy fisina arytsika miara-mahita ngambany anatin'ny supermarché any fa anaty grande surface any anaty supérette kely any fa manomboka tsy de misy tsony ny sakafo hovidiny na de misy aza ny vola menaka ohatry ny hafahafa kely ohatry misy zava-maniry reny ao anatiny reny mba hitany amin'ny mpivarotra mila n'Andriamanitra tsika ry havana malala mila n'Andriamanitra raha ianao aza tonga teo am'izany toerana hoe nanoty zany aza miteny takany kaina ino hoe fandroanao de za koa zany lasy rehefa androanao azy zany Andriamanitra de alao koa zany de tsy ahitanao tsony hery anao hiafina anao ka io ny zavatra nataony midadany any ny anarany mihery an'Andriamanitra zay zany mba nilovainy kaina mba mihery an'Andriamanitra koa loza nge zany hoe tsy ona amin'Andriamanitra ary fantatry kaina fa naiza tany alehany raha misy te hamono izy de maty satria lavitra an'Andriamanitra tsisy an'Andriamanitra tsisy fiarovan'Andriamanitra tsika mifanohatra am'zany naiza lehatsika tsisy mahafaty atsika zany satria tsika maninona tsika tsy mihery amin'Andriamanitra tsika miara-mandeha amin'Andriamanitra ary zava-dehibe ny fiarahana mandeha amin'Andriamanitra ry havana ary raha misy fotoana tokony rahantsika mandeha amin'Andriamanitra de zao fotoana zao ohatr'izay ny avonavim-panahy fa ndao miara-mandeha amin'Andriamanitra isika fa zao ny zava-mahafinaritra ry havana
tena marin'andriamanitra tokony hiteny an'io tokony hiteny hoe roaky ala amin'ny tanonenanao anao a de hery anao ny tavako de mpanjenjena amboniny tany ka niza hitanao de amono anao tokony andriamanitra ny tena zay ikaina no ny teny an'izany le tena ozony ary anao a tena potika ny fiainako fa tsy maninone fa tsika mahita endrika andriamanitra mahafinaritra be azambola mitenanao foana hoe na hoaiza ho atsika na hoaiza tsy mahita andriamanitra tsara fanahy ninona zavatra toy tenen'ny olona momba an'andriamanitra misy olona ia am'izao fotoa zao le avana tena karamena mihitsy mba hanapofo fa ratsy andriamanitra mba hanapofo fa masika andriamanitra mba hamoaka fa tena ilaza amin'ny olona fa andriamanitra masika io Jehova andriamanitra za miteny anao fa kino ny andiliny fa 5 ho Jehova taminy noho izany na iza no amono any kaina de ho variana fito eny izy ary Jehova no famantarana ho any kaina mba tsisy amono azy izay rehetra hita azy arakaraky ny tenena kaina zany aloha za ho faty vovononin'ny olona hoy zany mandra zay mamono an'io avy fito eny a zany hoe teto zany nisy andriamanitra miteny hoe tsy vonono zany ianao ka arovako ianao halleloia nanaovan'andriamanitra famantarana teny amin'kaina mba tsisy amono azy zay rehetra hita azy nefa olona nangataky no faty mihitsy efa nyteny hoe alao azy zany zany zay zany no momba lava de vita fa zako tsy mirarahany zany vonoy araha vononao andriamanitra be de be ny olona miteny am'zany am'zao tao vonoy araha vononao andriamanitra za tsy mirarahany zany zay zany very azy zany de very azy zany hoy zay andriamanitra zay mamono an'io a de variko avy fiteny tsy azo kitikitian'io manomboka zao mahavarina nefa olona avy namono olona aiza anao na hita andriamanitra mpamindra foana zany raha andriamanitry ny fivavahana afo zany a namono any abelanao to de vonona koa ianao zany mahatonga zavatra mikorotana eto amin'ity tany ity tsisy fifandeferana fa zao a rehefa misy atoko-pivavahana de mampianatra ny mpino aminy raha masonao a misy manisy de soloiko ny masony asoroko ny masony maso solony maso nify solony nify sy ny sisa sy ny sisa andriamanitra tsy zany tsony andriamanitra ny fahotana zay nataony kaina mbola namindrany fo ihany kaina ndroany a ndroany fa mbola tsy navela nofonon'ny olona ihany fa maninona ary andiny faina mivolo de niala teo kaina ary kaina niala teo anatrehan'i Jehova ka noho natany amin'ny tany atao iny nody tandify ny Edena ndry mba mahita ny Edena ihany a mahatsiarotsiaritra ndry zao le tany mahafinaritra ny fialantsika amin'andriamanitra tsy avelan'andriamanitra lasa lavitsika zany mahatonga ny olona miezaka eto ambavaka mba ho tafaverina amin'andriamanitra mifady amina mihitsy mba ho tafaverina amin'andriamanitra satria maninona mifanila amin'ny saha Edena le tanàna atao hoe ny atao hoe nody de hoe fivezivezena firenirenena ny atao hoe nody zany de fivezivezena mampivezivezy de tadidio zany fa io fiainanao mivezivezy lavitra io vezivezy isan'andro tsy mety mitombona fa mivezivezy ny fiainanao tsisy fitsarana any anody ianao fa mila miverina amin'andriamanitra ianao za mino rehefa mijery fitaopovavahana ohatr' zao anao mahita fiainana mpanompon'andriamanitra mahita fiainan'olona mivavaka iny angela hoe sa Edena mifanila hoe hitanao ny fiainan'ny olona alleloia ary zany mahatonga tsika mivavaka tsika tokony hiteny amintsika arak'ilira hoe aoko hita aminao Jesosy mahitanao ny olona de malahelo an'andriamanitra sa hoe anao tianao hoe mahitanao mivavaka re de tsimby hivavaka zany raha ohatr' zao nefa raha kozy ny olona fa ny zavatra tokony izy mahitanao ny olona le fa hivavaka amin'ny andriamanitra rehefa fa mahery ny andriamanitra reo alleloia inoda de tsy aiza fa tandrify ny Edena mifakahita fakahita ary tsika rehefa mahita andreny olona mpaniratsiry za mitena anareo aza mba mamaly misy aminareo a tafalatsaka anaty fakapanahy de misy andreny olona maniratsira an'andriamanitra reny de mba eo kotsika ena aza tsy eo ny fitorinany reny aza miditra am'izany fakapanahy alao izy anao tazomy na de ny fonao tsy aloto azy ianao ve le avana vita ny famaly am'ireny
tadidio fa reny raha manao ny tsy mety matory izy amin'ny alina fa ianao mbola alohan'ny atory an'iny la hibebaka za matafalatsaka amin'ireny fa ny zavatra tsara fantatrao fotsiny dia mifampitazana isika ny olona manompo an'Andriamanitra sy mpaniratsira an'Andriamanitra dia tsy mifakalavitra akory noda sy edena mifankatazana eo tsika mifankahita eo dia ny ary ny olona mpaniratsira an'Andriamanitra jereko lavitra fotsiny dia ny azo fotsiny samy mifankahita eto tsika tsiratsirao izay amin'ny voninahitra hiteneny ratsy izay anandratra alleloia mifankahita eto zao ny zavatra na zany afaka hitantsika mihitsy ny faharebiazan'ny famindrapon'Andriamanitra tsy marina hoe Andriamanitra loza be tsy marina hoe Andriamanitra masika be hoe tsy azo atao ninninna tsia Andriamanitra mamindra fo Andriamanitra mamira helo ary Andriamanitra mbola miaro ny mpanao ratsy sitrako ny afatesany ratsy fanahy izy Andriamanitra mbola misy zavatra anaty tenainy ao any amin'ny Isaia 5:20 any misy tenin'Andriamanitra efa nivakitsika teto any alleluia nivakitsika ngeny Isaia 5:20 le tenin'Andriamanitra manao hoe Isaia 5:20 hoy tenin'Andriamanitra zao ny lazain'i Jehova tahaka ny rano mboaloboka hita ao an-tsapaodry ka ataon'ny olona hoe aza simbany fa misy fitahina ao aminy dia toy izany ny ataoko amin'ny mpanompoka ka tsy hanimba azy rehetra ahatonga taranaka avy amin'ny Jakoba sy mpandova ny tendrombohitra avy amin'ny Joda ary voafitoko ny andova azy eny ny mpanompoko no oninao hoy tenin'Andriamanitra ka tsy hanimba azy rehetra any misy any ny simbaina so misy mahino zany dia tsy maninona zany maniratsira an'Andriamanitra fa le mpira malaza be tao amin'ny Betel sangeravana tena naniratsira an'Andriamanitra herinandro safiry antonina zay nisy nitifitra maty tanaty fahorina tanaty fijalia dia tsika mpaniratsira an'Andriamanitra tsy voatery ohatry zany fosy Andriamanitra hoe misy zany amin'ireo tsy sombaiko daholo fa misy tsy sombaiko amin'ireo fa mbola misy zavatra andrasako amin'ireo fa inona raha zavatra mety andrasan'Andriamanitra any amin'ity kaina ity ary mahavariana tsy navelan'Andriamanitra lasa lavitra izy fa nitikodina teo anoda teo ihany tsy lavitra ny saheteny mitoy ny tantara dia tahaka izao Genesis 4:4 antsika ao mampiasa baiboly vo satria ny baiboliko fampiasaka tsisy somary misy rovitra ny Genesis dia tsy mazava tsara fa ity amin'izay hiditra amin'ny Genesis 4:7 tsika ny taranaka kaina sy naterahany Seta mazava ho azy raha ny kena ny fangatahany kaina aloha za ho faty aloha za tonga dia maty dia tsisy tsony zany kaina zany dia tsy nitoy tantara io ny soramary dia ny taranaka kaina sy naterahany Seta 7:10 ary kaina nalala ny vadiny dia nanananaka raha vehivavy ka niteraka ny Enoka halleluia teraka ny Enoka ary nanorona vohatra kaina ka nataony ny anaran'ny vohatra dia nataony hoe Enoka araky ny anaran'ny zana halleluia niteraka i kaina dia ny anaran'ny zanany nataony hoe ahoana Enoka midika zany Enoka zany dia mpiara-mandeha amin'Andriamanitra zao ry avako malala misy zavatra ny andrasan'Andriamanitra tao amin'ny kaina Andriamanitra mihitsy no nanomboka voananao any Adama dia nisy zavatra ny andrasan'Andriamanitra fa tsy nety tonga teo amin'ilay izy nitady mpiara-mandeha amin'ny Andriamanitra fa nampalahelo velona 370 taona i Adama fa tsy niara-nandeha tamin'Andriamanitra izy velona teo fotsiny izy miresadresaka amin'Andriamanitra isan-kariva eo dia mba henony ihany ny zavatra nytenen'Andriamanitra aza manao an'izao fa ny apahany tamin'ireny nataony ny apahany tsy nataony ianao rehefa hiara-mandeha amin'olona anankiray dia tenentsika le hoe Jesosy ny teny eto ny ziogako dia le zioga le fampiarahana omby anankiroa mahiara-mandeha ka raha mitondra ny ziogan'i Jesosy ianao
jesosy makary amin'ny akaviana makary amin'ny akavanana dia tsy izy zany. jerenao tsara ravana any amin'ny Genesis 5 andiny faraika amby roapolo dia zao ny zavatra nitranga. Ary rehefa 520 taona ny andro niainany Enoka dia niteraka ny Metosela izy. Ary niarana dia tamin'Andriamanitra 300 taona Enoka taorina niterahany amin'ny Metosela ary teraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainany Enoka dia 520 sy 300 taona. Ary niarana dia tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Nentin'Andriamanitra izy, nentin'Andriamanitra any an-danitra, nentin'Andriamanitra hiaraka aminy any an-danitra fiainana mandrakizay, nentin'Andriamanitra hiaraka aminy mandrakizay. 520 taona dia nanapa-kevitra anao ka zahana araka an'Andriamanitra. I Adama 370 taona navelomany. Niandry any Andriamanitra. I Adama ngerana ny tian'Andriamanitra hoentina tahaka ny Enoka, hoentina miaraka aminy, ho alaina. Fa tsy nety. Tsy nety ny esoe ny sambo kely ny Adama. Latsaka an-dalana i Adama, tsy afaka nalain'Andriamanitra. Niteraka indray Adama dia tonga i Kaina, dia tonga i Abela. Dia ilay tsara fanahy i Abela izay raha tena nijerena ny tantara tokony anana toe-po tia an'Andriamanitra. Satria vao tany amin'ny fanatitra fotsiny izy dia inona zavatra nataony? Ny tsara indrindra nomeny an'Andriamanitra. Nisy toe-po tao. Raha ela velona teo i Abela, i Abela niarana andeha tamin'Andriamanitra, nentin'Andriamanitra niakatra tany an-danitra. Fa maty tanora i Adama. 100 taona i Adama dia maty. Azafady i Abela. 100 taona i Abela io nivonoany Kaina io. Zany hoe nisy zavatra ny andrasan'Andriamanitra tsy tanteraka teo amin'ny Adama. Niandrana indray Andriamanitra tao amin'ny Kaina sy Abela. Kaina moa dia efa hitantsika ny toe-pony, fa i Abela indray ny vonoany. Te hanontany anao androany, raha ny vonoan'Andriamanitra Kaina, tsy nitoetsony ny fiainana, tapotra hatreo. Fa misy zavatra tian'Andriamanitra tongavana tao. Mila olona tia azy Andriamanitra. Mila olona miara mandeha aminy Andriamanitra. Te haka olona avy eto tany Andriamanitra hiara iaina aminy any an-danitra. Satria izay ny zavatra nataony tamin'ny Enoka. Jerena ny fianakaviantsika. Ny razambe antsika tany mpilalao fanafody. Tsy nalala izay Andriamanitra. Fa velona, tratranitra ny dadabe antsika. Nefa ny tenin'Andriamanitra dia miteny fa fahafatesana ny tambony ota. Fa tsy maty tanora ny dadabe antsika e. Dadabe anay tratrantitra. Ny dadabe anay izy ny evanjelistra voalohany teo ambanivohitra eto, ny fiangonana nisy anay. Fa ny dadabe anay nivavaka ihany. Dadabe anay tena nimehezanay foana tamin'izany tantarain'ny mamanay fa tsy matady toaka mihitsy, tsy misotro toaka mihitsy fa indray andro izy mba niakatra teny Antananarivo dia nisotro divay kely amin'ny vera, nisotro divay iray vera dia natory-mandra mandray teo amin'ny seza teo, seza nanalakely teo. Dia nanafarany dadabe anay mantsy manana boky be zay izy dia soratany ao daholo ry havana ny mahafinaritra dadabe anay zay. Izy manana afatrafatra ho anay zanany. Dia manafatra izy, ianareo anaka, aza misotro toaka, fa ratsy ny toaka. Fa zany tena tantaraiko anareo nandeha teny Antananarivo na ka ny Analakely dia nisotro divay iray vera, niodina tamiko anaka ny tany aman-danitra. Dia te atorobe dia nipetraka teo amin'ny seza teo Analakely, tahitrano maraina. Aya ny alina tontolo natangavana tsisy mpanentaka. Tadidy iray mihitsy dia nanafatra ny dadabe, aza mba misotro toaka. Dia nafarana mihitsy, aza mba mifokafoka ireny rongony ireny fa betsaka ny olona fantatro lasa adala. Zany fa teny mamanay taloha, rehefa mifokafoka rongony ihany rehefa lasa adala.
ary tamin'izay vonanandrana zany de mifoka kely de mandika mbola normal sao de mba tanteraka toy lasa dala fa tsy lasa dala mo misotro toka ny cousin-ko misotro toka zay misotro toka daholo taty ary tsy araka ny teny dadabe fa nafy davambady ary nafarany dadabe anay rehefa maka rehefa mba mijery vehivavy anareo mijery andriambavilanitra ianareo de mba ren'le bebe ranjo reny zay mba tadidiko mihitsy mamaky le boky de le bebe izy bebe ranjo le bebe ranjo reny zany ny tiany dadabe anay aza maka reny kely ranjo reny fa reny bebe ranjo reny alainy de misy afatra be dehibe eo mba olo kenyke zay dadabe anay zay rehefa manafatra zavatra be dehibe manana ohatrany karazana ohatrany hoe ohatrany hoe journal kely mihitsy izy de soratany ao daholo tariha nanao an'izao de angalany afatra daholo aza manao an'izao nareo any ohatra zao de ohatra zay le izy mampino bebe ranjo de kely ranjo le boky mbola any aminay any misy ary amin'ny havana ihany mbola misy mitahiry an'izay boky zay fa tena indrisy fa tsy mba nanana tamin'izany fa izy tena afarany daholo ny zavatra rehetrarehetra fa zao rehavana malala ny ray aman-drenitsika ny ray aman-dreny be atsika za aloha tsy nahita de nareo fa nahita malagasy tsy nanompo sampy fa nanompo sampy daholo nananao reny tranontsika rehetrarehetra reny misy sampy ao anatin'ny reny isaky ny trano any ambany vohatra sy ny tanan-dehibe any tsy haiko raha nabava inona moa fa de zay mba fahitan'le dadabe reny bebe ranjo ny alaina rehefa reny bebe ranjo reny ozy izy mba alaina mety am'izay ao mba vita mandeha tongotra lavitra tsy fa izao rehavana ny razam-be atsika malagasy de nanompo sampy daholo de tsy maintsy misy tantarany ke fa de any an'ireny trano reny de ny trano rehetrarehetra reny na olona tsy maintsy misy zavatra milevilevi nany tsy afa misaraka amin'ny mpiskidy zany ny olona tsy afaka misaraka amin'izany fanandrona zany mijery andro mandevina de tsy azo mandevenana am'izao mijery andro amin'ny fily de ohatra zany nefa fa nipotsyampy zany tena tsy tian'Andriamanitra fahotana eo anatrian'Andriamanitra zany alleloia fa ny zava-mahafinaritra de zao velona ihany ny dadabe atsika sy ny bebe atsika velona ihany ny dadabe atsika sy ny bebe atsika nisy zavatra tia ny atongavana atao sy fon'Andriamanitra ho faty ikaina satria misy olona ny andrasany ao ambadika kaina mbola nisy natenainy aza mbola simbaina ozy izy fa misy fitahina ao aminy ao kaina nefa tsy nety tamin'Andriamanitra tsony fa izy Andriamanitra tsy maintsy mbola tafahoana amin'ny olona anankiray manaikiarandeha aminy fa ozy Andriamanitra za tena mitenao fa nao io tsy maty ny dadabe anao ny dadanao ny reninao mbola velona teo ninona zavatra ratsy nataony ary mety talohanao aza misy raha-tapo aminao maty zahako tena lahatokana enimbavy lahatokana de reko ny tantara fa tany aloha tany efa nisy zokila fa tsy azo de tady lehilahy mitady zanakalahy ny ray aman-dreniko mandra-pahita anahy mbola nananjandry anankiroa ary mbola vavy daholo zao le avana malalako nisy zavatra nytedavin'Andriamanitra tao nisy karazan'olona tao amin'ny taranakakaina tao nytedavin'Andriamanitra ary voateraka Enoka de nitoloran'Andriamanitra saina izy mivady ataove Enoka ny anarana mpiara-mandeha amin'Andriamanitra ay ny taranak'olona ratsy fanahy taranak'olona mpamon'olona taranak'olona mpanompo sampy mbola iandrandra'Andriamanitra amin'ny taranana iara-mandeha aminy ary tsy vitany miara-mandeha fa nisitraka Andriamanitra de zao niaka anazy ny atonga azy tso hitatsony fa lasesa nentin'Andriamanitra iaraka aminy mandrakizay ny an-danitra ary mahavariana fa tsy de velona ela be ty Enoka ty to de nidina be mihitsy ny tampahaveloma raha 700 taona ry Adama de latsaka noho izany Kaina de nidina be tampoka satria zao
527 taona no nahavelomany Enoka. dia zao ny zavatra ohatry ny hitanao manao hoe 520 taona izy no velona, tena napa-kevitra ara-mandeha amin'Andriamanitra ary nangalan'Andriamanitra fiany sy tsiro ny fiarahana mandeha tamin'ny Enoka. Voalaza ny tenin'Andriamanitra any amin'ny voalaza ny tantara fa ny mpaminany taty ariana vakitsika any amin'ny bokin'ny Joda, any amin'ny bokin'ny Joda alohan'ny apokalipsy. Joda moa tsy hoe toko voalohany na faharoa fa dia toko voalohany fa Joda 4 raha vakitsika io tenin'Andriamanitra. Ary Enoka koa le fahafito na 5 Adama dia efa naminaniny amin'ireny olona reny ka no indro tonga Jehova mba amin'ny masina tsy omby hanina alina hitsarany olona rehetra mba hampaiky ny olona ratsy-panahy rehetra ny amin'ny asan'ny ara-tsi-panahy rehetra izay nataony tamin'ny ara-tsi-panahiny sy ny teny sarotra rehetra izay nytenena ny mpanohatra ratsy-panahy anohatra azy. Tsy Matthieu sy Marka sy Luka sy John sy tsy i Solomona sy Mosesy sy Davida sy ny sisa ihany ry havana sy ry Ezekela sy Jeremia nanoratra baiboly, fa misy ny bokin'ny Enoka izay tsy tafiditra tao anatin'ny baiboly, nanoratra zavatra be deabe. Ary Enoka dia nanoratra zavatra be deabe izay nangalan'ny taty aorian'ny andro fahababony. Dia tamin'ny alalan'ny bokin'ny Enoka no nangalan'ireo mpaminany kely révélation, nangalan'ireo afatra amin'Andriamanitra satria Enoka dia nampahafantarin'Andriamanitra zavatra tsaty tantarina zava-miafina be deabe. Normal zany miara-mandeha aminy ary nandraisan'olona fananarina be deabe zany hoe bokin'ny Enoka izany tamin'ny andron'ny zanak'Israely. Zao ry afaka malalako raha velona 523 taona Enoka. Miara-mandeha amin'ny eny Andriamanitra tahaka ny Adama izay niara-nandeha tamin'ny voalohany. Fa etsika ohatry mahita Andriamanitra tsy ndrindoana. Dia jerenao tsara tsy navelan'Andriamanitra 700 taona vao nalainy Enoka. 300 taona niarahana dia nalain'Andriamanitra. Ohatr'indreny Andriamanitra matahotra ireny sao dia miverin-dalana, sao dia miova eo izy. Ngeravana ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Salamo 120 520. Eva kitsika izay teny izay. Salamo 120 520 hoy ny tenin'Andriamanitra: zava-dehibe mason'i Jehova ny fahafatesan'ny olon'ny masina. Ny ratsy fanahy dia fahavoazana ho an'Andriamanitra raha maty satria very iny. Fa ny olona masina zava-dehibe mason'i Jehova ny fahafatesany satria zao any aminy. Fanaraka teny izy mianaka nandritra ny 300 taona. Ny fiainany Enoka ny toy ihany. Izy tsy mipetraka tany anaty monastera dia nanoka tena ionoka dia pretra tsy nisy oatra azy. Fiainany nandeha miteraka izy, miteraka amin'ny Metosely izy mbola miteraka ny zanany zazalahy sy zazavavy izy. Zany inona zavatra tiana tenenina? Ny fiainanao afaka mitohy. Misy olona mieritreritra mihitsy fiainana roa samy hafa mihitsy zany hoe manompo an'Andriamanitra sy izao tontolo izao hoe aloha hoe atao amin'izao tontolo izao fa impirotan'ora fa rehefa mivavaka eo amin'izay manomboka amin'ny 31 décembre hivavaka amin'izay tsisy mifandray angotsonareo. Ariko ny telefônina ohatra na zavatra be deabe zany. Misy olona matsy manao ohatr'izany za zany hanompo an'Andriamanitra hiala amin'ny asako idiko ny trano potehako ny telefônina sy ordinateur fa mitondra fakam-panahy ariko ny tele fa mitondra zavatra tsy mifandray amin'izy tsy mihainina tsony fa zay sy Jehova sisy inona nataonao sy Jehova. Fa Enoka ny fiainany toy azo atao tsara ny miaina eto amin'ity zao tontolo zao ty, miaina amin'izao tontolo zao tsy maintsy miaina eto ianao mampiasa tomobile anao. Misy olona tena azo mampiasa tomobile fa handevoly, azo mampiasa Facebook fa handevoly. Fa inona zao nareo azo nahita amin'ny devoly zany nareo tsy anao Facebook tsao fa handevoly. Misy pasteur ohatr'izany namako eto Avandà inona compte Facebook zany tsika tsy manao an'ireny handevoly reny. Dia anao ohatra zay moa zany handevoly zany zay mampiasa an'ilay Facebook tsy ekena fa tsy Andriamanitra namorona an'io fa Andriamanitsika dia manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra. Afaka nasainy namorona an'io ny mpamorona ny Facebook nafahana maninona afahana hitory tenin'Andriamanitra. Dia tsika tena mampiasa Facebook io ampiasaitsika io raha tsy fantatro.
youtube ve satanika ny tompony iny eny fa torotoro fotsika teo renao lera tsisy any youtube zany doboka-ponga teto zay menakavy asa no torotoro foana doboka-ponga teto zany iny tsy avy amin'ny devoly fa zao rehefa namalala azo atao ny miaina minana zavatra zay tenenin'andriamanitra hoe hoaniny tsy afaka miala eto amin'ny zao tontolo eto ny misy atsika aza manao loko akanjo menamena sy maintimainty fa tezotsika nahitapira nanao akanjo loko aza manao an'izao tsika tsy maintsy tsika mbola miaina eto tany ny fiainany anao ka nitoy na nambady na nanjanaka nina tsakafo nanao barbecue ny faly fa izy koa niarana dia tamin'andriamanitra niarana dia tamin'andriamanitra tsika meme tsika eto afaka mitsikitsika fa tsika miara mandeha amin'andriamanitra halleloia atsika tena tia miara mandeha amin'andriamanitra ny tanjon'andriamanitra dia zao miakatsika hoavy ny fampiakarana tsy hoe miomany zay tamin'ny maraina eto anaty commencement niran'le hoe veo mamantona lina torotoro fo efa mamantona alina zao fiainatsika zao rehefa na malala raha mbola eto ianao mbola ohatrany kaina miova ianao za tena resy lahatra fa reny olona rehetra mpaninatsiran'andriamanitra reny tsy vonin'andriamanitra tsika miretra hitanao tsara ny naovan'andriamanitra anao androany any dia asorin'andriamanitra ny hainao ohatra mety olona le miteny ratsan'andriamanitra any tsy asorin'andriamanitra aiza amin'ny avataratsika ny taranak'iray mety mbola indrasan'andriamanitra ikaina angeravana ka nanao ny tsy nety fa izy andriamanitra io ambadika io kaina io misy olona andrandray koa ny taranakitsika ndrazam-be atsika nanao ny nataony fa ndretitsika eto alleloia ndretitsika eto manino eto tsika taranaka mpanompo sapy mpanao merika ho izy niran'ny tompo vavy adelininy zay misy mbola antenain'andriamanitra ny amiko sy aminao te hiara mandeha amintsika andriamanitra te hiara mandeha amintsika andriamanitra ary hita mihitsy tsy andrin'andriamanitra tsy ny nataony lavandro iaina ny enoka satria zao tsika olombelona mantsy miovaova fa tena efa tena ny maximum mahita an'andriamanitra teto amin'ity tany ty any olona 300 taona tsy miova ny fony zay zao mba 400 taona natao batesy isorana an'andriamanitra mba hatehirizan'andriamanitra 400 taona ianao zany mbola mba teo ihany tsy anjely fa mbola mba no fahasoavan'andriamanitra dia mbola tafajoro ohatr' zao fa zany 300 taona zany zany ny ambony indrindra taon'ny baiboly hoe olona anankiray nianaka tamin'andriamanitra nandritra amin'ny 300 taona testen'andriamanitra ihany ny 100 taona anahoana ohatrandry Adamo niandrasan'andriamanitra ny 100 taona tonga ny 300 ampy zay ozy andriamanitra hitako zao fa tia miara mandeha amiko za ko tianao izy andriamanitra za ko tena tianao ao araiko amin'izay ianao halleluia dia raha ilain'andriamanitra taka ny nangalany Andriely satria tiany halleluia ary andriamanitra izy fangalana olona be dia be tsy ho ela halleluia ho avy Jesosy iolona taka ny taratasy io lanitra io dia iseho eny amin'ny raho any lanitra ny zanak'olona taingina soavaly fotsy miaraka amin'ny anjely analikisa fangalana faobe eo ary eo tsisy navita 300 taona ohatra ny enoka fa eo niasa amin'ny fahasoavan'andriamanitra ao baiboly misy an'le olona le niasa tany dia sasany nomboka tamin'ny 9 maraina sasany nomboka tamin'ny 7 maraina sasany nomboka tamin'ny 12 taona sasany nomboka tamin'ny 2 sasany nomboka tamin'ny 4 ny sasany nomboka tamin'ny 5 nefa hifarana amin'ny 9 ny asa fa rehefa tonga ny fotoana izarana karama dia nahazo karama mitovy za dia teny aminao androany mety herinandro ianao nanomboka niarana nandeha tamin'andriamanitra fa tena angalao fiatry tena miaraha be mihitsy amin'andriamanitra tena oka izy tantara-pitiavana tena iforona tena anatin'ny fotoana fohy miredareda be aminao zay andriamanitra fa tsy ny 300 taona tsony ny compte eto fa ny degrén'ny fitiavanao an'andriamanitra ravana resitsika raha miohatra amin'ireny olona efa 50 taona nahapastera azy ireny resitsika fa isy fakana isy andriamanitra
miara-mandeha amitsika dia atonga atsika tsy ho hita dia manontany mila lasaiza ao anatin'izay pibasy fa lasaiza ry zareo zay zany raha ao arinao tsy hitanareo tsony dia aza manao filazana amin'ny Facebook angafiana zay mahita an'izy reto fa marina fa salamasaina tsara aloha izy zay salamasaina tsara salama vatana salama fanahy fa raha tsy hitanao ndray miaraka zany zay menakavy engany mbo zay menakavy alleloia amen dia aza mavanareo recherche amin'ny Facebook zay efa ny amin'ny toerana tsara indrindra zao zay amin'izany fotoana zany ianao koa maniriana zany za Andriamanitra hoe hiaraka aminao hiara-mandeha aminao halleloia tena hiara-mandeha aminao araka le iran'ny le ranabavy iny hoe tena ny aoka ny saiko sy ny sainao ny hiara isaina ny foky sy ny fonao hiara itepo tena miara-mandeha tsy mifanohatra tsy mifamaly tsy ohatran'ireny mivady miady reny ka ndray ary aloby arina ndray aty arina ndray ary amin'ny arabilana ndray aty amin'ny arabilana mifampilongolonjo miara-mandeha zany mifampitata miara-dala mifankaty mifampizara ny manta sy ny masaka tsy misaraka ataony ny devoly zay sarahan'ny olona amin'Andriamanitra zao alefany ao daholo ny zavarehetra tonga ny olona angatsika fa ianao ka tsy tratran'izany ianao ka nyrehatra ny fitiavana an'Andriamanitra fo ninona zavatra nandeha na mangatsika na misy irany finoana zay tiana be le hoe ina moa lera finoana amin'ny teny anglisy loatrany hoe ninona saison na mangatsika na mafana na manorana dia za tia be anao foana izy ilay tononkira tsy rehefa finoana kely ma tsy zany izy zany I know you love me. Ohatran'izay izy fa tsy zay moa alleloia riavana mila anao Andriamanitra ny ten'Andriamanitra any amin'ny Isaia any misy ten'Andriamanitra hoe mitady olona Andriamanitra tamin'ny andro any amin'ny Isaia fa enina adiny favalo ny ten'Andriamanitra hoe ary nandre feo ny tompo ka hoe iza ny irako ary iza ny andeha ho irakay dia hoy za itya irao alleluia tsy nisalasala koa Andriamanitra tonga dia naniraka zao ary atao hoe mety tsy mbola ny dadabe anao mety tsy mbola ny dadanao sy ny mamanao gaga ny olona mahitanao ino ty ataonareo ty ary zany lasa mivavaka amin'ny saron-doha ary zany lasa mivavaka le tsy mihinana loatra zany zavatra zany zavatra tsy niaina ny kaina sy niarana dia tamin'Andriamanitra fa gaganao any kaina mahita an'izany enoka zany fa ino ary sety dia miaraka amin'Andriamanitra foany tya ry zavatra tsy nataony kaina zany tsy niandrasan'Andriamanitra tany amin'ny kaina tsony koa fa nandrandrainy tany amin'ny enoka verinainy ianao androany ndrazatsika efa lasa ny daholo tsy fantatra zay nefa rano reny na anompo sambo na anao tsy mety fa ianao no tonga eto androany dia fataro hoe tsy navelan'Andriamanitra maty tanora ny dadabe anao tsy navelan'Andriamanitra maty tanora ny dadanao fa mbola nisy aloha ianao satria Andriamanitra ny andrandrana raha tsy liarana andeha tamin'Andriamanitra ny ray bentsika sy ny raytsika sy ny rentsika andeotsika niara-andeha amin'Andriamanitra tena tian'Andriamanitra hoentina ianao tena tian'Andriamanitra hoentina ianao tian'Andriamanitra ianao hoentina ary niandrasan'Andriamanitra ianao tena niandrasan'Andriamanitra ny fiaviany ianao ka ry havana ny andrandra izy tany amin'ny Adama tonga abay kaina teo iabela fa tonga amin'izay tsy maintsy niandrasana narovana ny hainy kaina mba hiasiny enoka ao arinany satria ao amin'ny enoka no misy ny zavatra zay niandrasan'Andriamanitra dia ny fiarahana aminy mandritra ny fiainany manontolo dia ny andraisana azy hiaraka aminy enoka nge vovonjy enoka zao efa miandry antsika ny an-danitra any alleloia hoavy ny fotoana tsy hoela mba ianao indray no alain'Andriamanitra tsika raha misy maty zary amintsika ataoko aminaran'i Jesosy aloha tsisy ho faty zany tsika fa hiara-iandry an' Jesosy fa raha ao anatin'izao firehetantsika zao tsika ny miala eto dia eo ntsika ny arina satria zava-dehibe natrean'Andriamanitra ny mpahafatesan'ny olony masina satria fantany ny alehany
Zava-dehibe amin'Andriamanitra ianao io. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ianao niova fo io. Zava-dehibe amin'Andriamanitra nareo manomboka mandray anjara na dia vavaka fanombohana, nareo manomboka hitory-teny. Zana paheliny ankizy tamin'ny maraina. Ataovy ny asan'Andriamanitra. Fa io ny ahafahan'Andriamanitra mitahiry antsika io. Io ny ahafahan'Andriamanitra mitahiry asa ianao. Ao anatin'ny fanaovana ny asa. Tsy ho tafajoro amin'izao tsika, amin'izao zavatra tena hoe lalina le atsika araka le irana ataony tamin'ny commencement hoe ana loasa mangina, loasa fahafatesana ny lalovantsika. Manana tanjona ray tsika dia le tanàna feno vatosoa mamirapiratra tsy misy ohatr'izany. Halleloia. Araroty, tsy nataon'ny ankonanao tsy nataon'Andriamanitra tamin'ny fianakavianao tany aloha tany fa ianao ny aloha lalana an'izany androany. Ndao ara mandeha amin'Andriamanitra sika. Fa sitrak'Andriamanitra hitondrana anao miara-mandeha mifankatia aminy eto tany, ho raisiny amin'izay ianao dia hoentiny any aminy. Ho tanteraka amintsika rehetra ane izany toriteny zany. Ho tanteraka amintsika tsiraray avy ane izany toriteny zany, hivavaka avy hatranytsika. Misotran'Andriamanitra ny amin'izany teny zany dia tenena androany hoe ho sotr'Andriamanitra. Fa nahavariana ngery avana amaranako azy ikaina le naniry no faty dia tsy maty izy aloha ndrapateraka ny enoka sy ny lalàny enoka. Fa rehefa avy eo ny fomba nahafaty any kaina ngery avana ka tena makambo be satria izy eo tsy mamaty ny fahavalo izy fa ny miaramilany, ny olona mpanompo ny miara-niaza taminy any nandefa zana-tsipika dia nahafaty azy. Maty tsy ahoana satria izao famindrapon'Andriamanitra azy ny tsy nahafaty azy tamin'ny voalohany satria mbola niandry any ianao k'Andriamanitra. Ry havana, ianao tsy mba ianao kosa zany ho fatifaty ho azy zany, fa mbola andrasan'Andriamanitra ianao hiara-mandeha aminy ianao. Mba mety aminao ve ravana zany hoe ianao fidian'Andriamanitra mba hiara-mandeha aminy mandritra ny androm-piainanao. Ary tsy averan'Andriamanitra ho tapotra izany tantara-pitiavany zany, fa tena ho tohizan'Andriamanitra hatrany an-danitra. Jesosy ravana mbola te hanohy an'izao fiarahantsika izao hatrany an-danitra. Hiara-manjaka amintsika aza ny tanjona, hiara iaina amintsika mandrak'izay. Ary misy zavatra tiany Jesosy ho aseho antsika ao an-danitra ao. Fa mila maharitra tsika. Ny fomba haretantsika dia izao, ny fiarahantsika mandeha aminy andro aman'alina. Ialao amin'izay ny zavatra rehetra mahatonga antsika misaraka amin'Andriamanitra. Fa ohaky ianao ho tahaka ny enoka, tohizo ny fiainanao, miasa, mianatra, sy ny sisa sy ny sisa. Ary misy olona nambady eto manambady, oka hitony fiainanao, fa azadinonao miara-mandeha amin'Andriamanitra manomboka eto. Fa ho any an-danitra isika ry havana, ho any an-danitra zany tsy ianao. Ndao tsy adinontsika izany. Misaotra anao izay Jesosy tamin'ity fotoan'androany ity. Misaotra ny amin'ny toriteny, misaotra fanampaheranay. Indreto indray ny enoka maro be Andriamanitra izay avy notahinao ny razanay, tsy noho ny tamin'ny fahamasinana, tsy noho ny tamin'ny fiarahany taminao. Eny, nanota teo anatrehanao aza ny rainy, nireo ray aman-dreninay tany aloha tany. Nandefina martyra nge Andriamanitra. Ny malagasy nge nandefina tena nandatsaka martyra avy any am-pamarinany, namono martyra, namono olona tsy mpangalatra fa tian'Andriamanitra. Fa nefa Andriamanitra mbola namindranao fo satria izay taranaka ty arina hiandrandranao fiarahana mandeha tahaka ny tamin'ny enokan'Andriamanitra. Dia ndreto ary izay Jehovah Andriamanitra, raha mitady ianao, iza no irahako, ndreto izay vonona. Iza no ampiasaiko, ndreto izay vonona. Iza ny ara-ndeha amiko, ndreto izay Jehovah Andriamanitra dia hiara-mandeha aminao. Dia hamasino mendrika anao, dia tafino herinao, dia tafino voninahitra ao. Misaotra Andriamanitra ao. Tantamo ary izay ny tananay hiara-mandeha aminao, reto enokanao maromaro izay resy lahatra fanaradianao Jehovah Andriamanitra. Aza dininao Jesosy ahy, fa misy enoka miandry anao eto. Ho avy any amin'ny raha ho an-lanitra ianao, aza dininao, aza lalovanao fotsiny izay, fa eto makany an-danitra hiaraka aminao mandrakizay. Misaotra Jesosy ahy. Halleluia. Amen.
Eto-tsika amaranatsika amin'ny fotoana toronteny idinona idirentsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Laoko anaty izany toronteny izany ianao ahita Andriamanitra tokana hoe Andriamanitra mbola mamindra fo miala reny. Hita fidy ratsika orina izany. Halleluja. Tukana ianao e. Tukana ianao. Tena tsara ianao. Tena fianao. Natrany amparany tany aza. Tsy misy toanao. Ny fitiavanao. No tena nambaboao. Tonga ilaza. Fa tsy misy toanao. Halleluja. Amen. Ianao. Tena zany efa mandeha aminao Andriamanitra. Halleluja. Tsy misy afa-tsy anao. Le tsy mijery ny otako fa nanadio ary mialoha ianao. Ho ambarako fa ianao. Ilay tsy nisasatra mba ho fanavotana. Tukana ianao e. Tukana ianao. Tena fianao. Natrany amparany tany aza. Tsy misy toanao. Ny fitiavanao. No tena nambaboao. Ka natonga ilaza. Fa tsy misy toanao. Tukana ianao. Tena fianao. Natrany amparany tany aza. Tsy misy toanao. Ny fitiavanao. No tena nambaboao. Ka natonga ilaza. Fa tsy misy toanao. Halleluja. Tukana ianao. Tukana ianao. Tena fianao. Natrany amparany tany aza. Tsy misy toanao. Ny fitiavanao. No tena nambaboao. Ka natonga ilaza. Fa tsy misy toanao. Halleluja. Halleluja. Eo atsika hiaraka amin'ny diksa mifidy ratsika amin'izao fotoana izao. Ratsony andalina. Halleluja. Uhoirawana. Rakuantakana. Tujanaumba mudia. Halleluja. Ratsony andalina.
Salona mihitsy nalaovana izany tany amin'ny 4 taona lasa dia mba natao kely izany androany. Mirafa antsika aza efa vavaka any amin'ny fifoazam-panahy mahay an'izany hery izany a. Dia tsaroana mihitsy rehefa tamin'izany hoe tao anatina fanapo. Ary ankehitriny mbola miran'izany ao anatina fanapo a. Dia raintsika Andriamanitra anao fiderana vitsivitsika androany a. Ataontsika tena anankiray mahafinaritra be ity a dia aorianany ity a. Dia mangataka hira anankiroa nareo tahaka ny mahazatra. Dia aoriana izay dia tapitra ny fotoanantsika eto a. Miovakoa antsika rehetra amin'ny groupe izay maresy a ny efa vita batisa handray ny fanasan'ny tombontsika rehefa avy eo a. Fa ho faranantsika amin'ny fiderana mahafinaritra aloha ity sabata ity. Aleloia. Dia rehefa miara mandeha amin'Andriamanitra ianao a dia identité anao Andriamanitra na tsika rehetra miaraka amin'ny groupe izay maresy any koa. Identité après. Oh,
eo akajany Joseph Dafo nangatahatra nabaviko tany alana dia ny Ener Betina efa vita sonia ny groupe oneo reo zany ataotsika reo a efa vita sonia ny ranabavitsika Er Betina dia eo akanjany ranabaviko tany ala ndao ary alleluia eo ary eo akanja vita ny seo voalohany eo fitiny Ina fa mandita misy ko tany lao ambadimadika ao tany ina nagasanay mampifankati mampifandray eo besta eo akanja fidiraniray samihafa fiavina sambina eloanay sanalay fanay mampifankati mampifandray eo asika rehetra eawazonaka nifiderana lefataka ny mpanjaka Marizo ilay tompotsika avena azonaka ny fiderana lefatsaka ny mpanjaka asanako tsara indra ilay tompotsika andany aya mompenietsika zao andany eo akana waza Ozela yuan kita nakizai ami fifalina awatamre hallelujah tirani rai efatu disu awandani cha
Angela Baverika. Yodiata. Ana Kapna Minna, Ramisku, Makrina. Alléluia. Alors il avait pas l'antika. Les gens qui attendent dans la baptiste Betina tewa. Inamo isto? Grupo ore. Vita suni. Ina mara natika fidera natika ndroane re dormuni kizia atom groupe semare c'est tatrantswa. On est en Allemagne, on est en Suisse, on est en Montpellier, on est en Bordeaux, on est en Allemagne, on est en États-Unis. On est en Belgique, ça c'est affiché. Awas, eva vitasuni fera amandema. D'autres qui vitasuni fera tsike. Alléluia. Soit ça dit la fois qu'on peut maintenant dans les petits là. Fera tsike pizza sauce. Salina. Kanisa kahala na isastia Urera kafone robitsi kutsiku siropa na rasi Hallelujah Jafa konote sosyo Tefa manda pafati Yarasi katiza sose Tefa vita sunia Kanisa nezi kanisa kahala na isastia Urera kafone robitsi kutsiku siropa na rasi Jafa konote sosyo Tefa manda pafati Kanisa skia, nisa kuhakahala Mama kasina Mafita suya sifati tabunya litara Kana inu kituna, nimenda kuhaichanga Na iyacha manay na vijafa kuna wasa sayala Kanisa skia, nisa kuhakahala Netsike mafita suya sifati tabunya litara Kana inu kituna, nimenda kuhaichanga Hallelujah. Rolia Nisha. Tanura Sukri. Tanura Sukya. Hallelujah. Marijo. Sai kuanau chasos lite full sakai saktalu wanau. Vira frain nak nusa gnata ukila lau. Sibanis valina flis pasamara ne jinja fetanaku. Salakeli na nana kuasa de tap. Aki pisina. Suameva. Aki tini de so mara konau. Fanauri na malagelo outside jala now. Kaniano kisisa zamula iyay na patuloy sonau. Natamasa karina na kuha fulamina sa Tagalog wanau. Kanaisa stia, nisa kuha kahala. Netsike pafitas niya sifati tabunya litara. Kanaino kituna, nimen na kuha ichanga. Naiyacha manay na vijafa kunawa sa sayala. Kanaisa stia, nisa kuha kahala. Netsike pafitas niya sifati tabunya litara. Kanaino kituna
zay tsy miala mihitsy e fihinarako kotoarzaka akotsaiala hina artisanay de Madagasikara Alléluia Magrina Kana ino kituna Nenena kuhay chana Naya chamanay na fitafa Kunawa sa sayala Angela Spia Nisa kumakahala Natsika papitas ni asfalt Tabunya tara Kana ino kituna Nenena kuhay chana Manda Jana Fitafa kunawa sa sayala Akalatani Naya chamanay na fitafa Kunawa sa sayala Naya chamanay na fitafa Kunawa sa sayala Halleluja efa faranety koa ny fiarahantsika falibe zay niaraka taminareo teran'Andriamanitra tamin'ity sabata ity tsika groupe kosa mbola itoytsika satria hiditra amin'ny fandraisana fanasan'ny tompontsika amin'izao fotoana zao fa ho tapahantsika kosa ny live-tsika eto dia misaotra anareo rehetra zay tonga niaraka taminay teto andrano ame voninahitran'Andriamanitra dia tena ho tsapanareo anery avana zany hoe herinandro ny lohavany fotoam-bavaka izany dia ho herinandro mba-pahasoavana sy mba-pandresena io herinandro vaovao io dia aza vela raha tsy arahanao amin'Andriamanitra aza vela misy na dia andro ray aza tsy arahanao amin'Andriamanitra na ora ray na minitra ray efa ho avy ny fampakarana antsika samita iny tompo raha mbola tsy tonga amin'ny roalanitra Jesosy ka velona nasombatsatsika dia amin'ny latsinainy amin'ny sivy maraina iaraka amin'ny mampionareo amin'ny fandarana bavaka maraina moa amin'ny sivy sasany alina iaraka amintonareo ao anatin'ny bavaka fiambenana samita iny tompo samy mahery tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra Alleluia Amen